zaray mandray zany Salamo fahavalami efapolo amby zato. Salamo fahavalami efapolo amby zato. Rehefa hita dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Ny famotinana dia fiantsoana izao rehetra izao hideran'Andriamanitra. Halleluja. Midera any Jehovah ry any an-danitra. Midera azy any ambony. Midera azy ry anjelony rehetra. Midera azy ry miaramila rehetra. Midera azy ry masoandro mambolana. Midera azy ry kintana mazava rehetra. Midera azy ry lanitry ny lanitra. Ary anareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka derany aran'i Jehovah ireo fa izy no nandididiary ireo. Napoety ireo mandrakizay doria izy. Nomendalana ireo ka tsy mba mihoatra. Miderany Jehovah ity an-tany. Ianareo dragona sy ireo rano lalina rehetra. Ny avy sy avandra, ny oram-panala sy ny zavona. Ny rivotra mahery izay makatony teniny. Ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra. Ny afinam-boly sy ny sedera rehetra. Ny biby dia sy ny biby fiompy rehetra. Ny biby mandadina mikisaka ary ny voromanidina. Ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra. Ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany. Ny zatovolahy, ny zatovovavy, na ny antitra, na ny tanora. Samy amidera ny anaran'i Jehovah avokoa. Fa ny anarany ihany no misandratra ambony tany sy ny lanitra ny voninahiny. Ary manandratra ny tandroka ho an'ny olona izy, dia fiderana ho an'ny olona masina rehetra. Eny ho an'ny zanak'Israely firenena akaiky azy. Alleluia. Teko mavetsika. Ivavaka isika. Andriamanitra raha eo. Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga. Fa dia tolotra ianao ny tera sy ny ata ny voninahitra mandrakizay satria
tananao mahery sy ny sandrinao mahery tokoa no nitondra zao vahoaka izao. Niala avy any Egypta hiampitany ranomasina mena, ary ankehitriny dia amarana ny dia tany anefitra izay fa hita ny andiany farany amin'ny ranony on'ny Jordana. Dia raina tompo ny anaranao, isaoranay ny anaranao mahagaga, fa na dia mafy aza ny namakivakiana ny tany efitra, ankehitriny kosa ny vahoakanao dia tafita soamatsara afaka. Jehovah raha eo, misaotra tompo noho ny zava-mangaga izay nataonao sy nanjiranao ny sandronao mahery tokoa ny tantananao izao vahoaka izao. Tsy ringana dia nanefitra izahay. Toy ny angaranao manokana, na dia maro aza no niara niainga tany Egypta dia indrisy ny akamaroan'izy ireny dia ringana teny an-dalana. Izay kosa tompo tonga eto amoron'ny Jordana. Maro ny vahoaka efa niampita, fa izahay no andian'ny farany ankehitriny. Ka alohan'ny ampitahanay farany tompo, dia mbola mitondra fanatitra ho anao izahay sy ny fahafolo-karena araka ny baikinao. Fanatitra farany aterinay aty an-tafon'ny Jordana ity fanatitra sy fahafolo-karena ity. Fa raha ampitsy toy izao dia afa efa tafita avokoa ny vahoakanao rehetra. Ka any amin'ny ampitan'ny Jordana indray nitondra fanatitra fisaorana, fiderana sy fankalazana sy fanomezana voninahitra ny anaranao amin'ny sabata ho avy izao indray, satria tafita avokoa ny vahoakanao rehetra. Dia atolotra ianao Jehovah nidera sy niaka ny voninahitra mandrakizao. Raiso vary zany mba ho andrakasitrana amin'ny seza fiandiananao, ary hotahinao ny vahoakanao tsirairay avy. Dia mitenena Jehovah tompo ny alaran'ny vakitenin'ny soratra masina fa mihaino indray izay. Anao ary nidera sy ny voninahitra mandrakizao. Halleluia, amen. Ny voninahitra mpanjakany mpanjaka, ka dia isaorantsika ilay tompo mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo. Miarabantsika rehetra vahoakan'Andriamanitra eto Madagasikara sy atraty ampitan-dranomasina, manaraka izao afatra izao. Na iza toerana andrenesantsika dia afatra androany ity, satria dia androany ny fitana farany amin'ny regional rehetra eran'ny Madagasikara. Ary miarabantsika vahoakan'Andriamanitra tsirairay avy, satria dia mahagaga tokoa ny fitantanan'Andriamanitra antsika tamin'izay dia lava nandehanantsika zay teo anatrehan'ireo fizahan-toetra sy fitsapahana mahamay izay tsy maintsy nandalovantsika rehetra, ka natongavantsika amin'izao fitanan'ny olon'ny Jordana izao. Miarabantsika rehetra vahoakan'Andriamanitra eto Madagasikara sy atraty ampitan-dranomasina, manaraka izao afatra izao. Na iza toerana andrenesantsika dia afatra androany ity, satria dia androany ny fitana farany amin'ny regional rehetra eran'ny Madagasikara. Arabaina amin'ny fofen'ny fitiavana ary vahoakan'Andriamanitra fa tafita itsika ary atao velomany hevitra omeo voninahitra ny farany zay teo mahafinaritra. Ary raha tany anefitra ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra dia tsy nahalala fa hitan'ny ranon'ny Jordana koa tany maina tahaka ny ampitanan'ny ranomasina mena. Efa tonga amin'ny fotoana ho samy gaga ary hoe zay ny lalana tsy maintsy androsoana, dia tsy maintsy mandroso ny zanak'Andriamanitra. Tsara ho fitinina amintsika ny tantaran'ny zanak'Israely niainga avy any Egypta, niala ny fanandevozana tao Egypta niritra ny 400 taona, nitany ranomasina mena, namakivaky ny tany efitra mandrapatonga tao amin'ny oron'ny Jordana, ary mandrapatonga ny fitanan'ny Jordana ka tafita soamatsara ny vahoakan'Andriamanitra. Ho fitenitsika kely avokoa ny fandehan'izay tantara nandehana zanak'Israely zay, ka nandalovantsika rehetra.
raisitsika ohatra ilay izy hampazava anazy tsara. Tany Egypta ny zanak'Israely andevo ny fahotana, andevo ny Egyptianina. Isika io zanak'Israely tany Egypta io. Egypta nisy atsika dia azo lazaina fa firenena hafa. Ka raha raisina hoe zanak'Israely fiangonana dia dikan'izay firenena ny zanak'Israely. Egyptiana koa zany fiangonana hafa. Izany hoe tsika rehetra izao dia tany Egypta daholy. Samy nanana ny fiangonana nisy atsika rehetra. Isika andevontsika tany, tsy andevo ara-nofo fa andevo ninona? Andevo ny fahotana, andritry ny taona maro. Tena nataon'Andriamanitra Mosesy hamoaka ny zanak'Israely avy eo Egypta. Iza moa zaho izy izay olona kely amin'ny fianakaviako, mba hinono ny zanak'Israely teny ka hanaraka ny teniko izy. Iza izaho no mba hinono ny Farao teny ka hanaraka ny teniko izy. Fa hoy Jehovah mandehanao izy, Jehovah manjely Mosesy fa zaho no omba anao, aza merikerika ianao fa mandehana amin'izao herinao izao. Dia andao ary raisitsika tantaran'ny Egypta. Rehefa avy niainga tao Egypta ny zanak'Israely, vitany ny loza 10 ka ny loza fahafolo farany dia famantarana sy hafatra manokana izay natokana ho an'ny zanak'Israely rery ihany. Tsy natao fantatry ny Egyptianina intsony. Ny loza voalohany, faharoa, fahatelo, fahadimy hatrany amin'ny fahasivy ny raisan'ny Egyptianina sy ny zanak'Israely mpiara-monina tao niatrika azy. Fa amin'ny loza fahafolo izay afatiny lamatoa rehetra, ho an'izay tsy misy rano tao lanam-baravarana, ho an'izay tsy mamono zanak'ondry ka manao ny Pasika, dia ho faty avokoa ny lamatoa rehetra. Fa ny zanak'Israely rery ihany no nomena ny hafatra. Efa navahana amin'izay ny zanak'Israely. Ianareo rery ihany nomena ny hafatra teny. Misy tamin'ny zanak'Israely mba niresaka tamin'ny mponina mpiara-monina taminy izay fampinamana mata sy ny masaka fandraiam-po. Fa izao indray no lazain'i Jehovah fa anio alina hamono lamatoa rehetra izy, ka izay misy rano tao lanam-baravarana dia tsy ho faty ny lamatoany. Dia nisy tamin'ireo Egyptianina reo na dia Egyptianina izy mba nieno an'izany tokoa, dia nanaraka tokoa, dia natsiny raha tokoa ny tao lanam-baravarana, niaraka hatramo tamin'ny zanak'Israely tao nihinana Pasika. Tsy maty ny lamatoan'izy ireo. Fa ny maraina ny andro dia gogogogo sy tomany eran'ny Egypta, amaty avokoa ny lamatoa. Mena ny baiko ho an'ny zanak'Israely rehetra, miainga amin'izay ary nareo. Dia nainga tokoa ny zanak'Israely. Ary rehefa nainga ny zanak'Israely dia hita ny ranomasina mena. Eo amin'ny ranomasina mena antsika fa izany koa no andana ny voakan'Andriamanitra. Apotsika manokana koa tsika amaky isan'andro tokantrano tantanana ny zanak'Israely manomboka amin'ny Exodosy toko voalohany mandrapatonga ny amin'ny farany, mba ahitantsika izany dia zany, mba ahafahantsika mahafantatra ny antsipiriany rehetra. Fa tsobotsobony ihany no resantsika. Eo amin'ny Exodosy toko 4:12 tsika misy lohateny eo ny lohan'izy eo hoe ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiany ny ranomasina mena. Eo amin'ny toko 4:12 tsika ny andininy voalohany manombotsika azy dia misy resaka toy izay: tonelaneela Migdola sy ny ranomasina eo akaiky ny Bala Zefona dia tandrifiny no itobianareo amoron'ny ranomasina. Ary Farao ilaza amin'ny zanak'Israely hoe azo ny tambery-tany izy ka ho voadidiny hevitra. Dia namafy ny fon'ny Farao aho ka nenjika anareo izy, dia ankalazaina no ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny maramila rehetra, ka ho fantatry ny Egyptianina fa izaho no Jehovah dia nataon'ny zanak'Israely izany. Izany hoe tsangan-javatra mety tsy dia takatry ny sain'ny olona firy loatra ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely hoe maninona moa Jehovah nilaza tamin'ny Farao hoe izaho no hanamafy ny fon'ny Farao ka ho fantatry ny Egyptianina rehetra fa izaho no Jehovah. Hanenjika anareo izy. I Jehovah no milaza hoe diana mivoa miala te Egypta. Fa nefa ny Jehovah indray no mamporisika ny zanak'Israely ny Egyptianina hoe
miana enjeo reo dia vonoy raha zavatra mifanohitra zany ary zay le fihevitran'Andriamanitra tsy hevitry ny olombelona fa io trangan-javatra ataon'Andriamanitra amin'ny Farao io dia mba hidemontrena amin'ny Farao sy ny vahoaka rehetra Egyptianina fa misy Andriamanitra mitarika an'io zanak'Israely io ka tsy mandehandeha ho azy io. Ka eo anatrehan'ny trangan-javatra tahaka an'izany matetika na ny zanak'Israely ary tsy mahazo ny dikany. Ka rehefa tonga tokoa ny zanak'Israely eo amoron-dranomasina mena avy ny Egyptianina sy ny maramilany sy ny soavaly andeha nidripaka azy valaketraka ny zanak'Israely. Inona nataon'ny zanak'Israely? Manomboka antsika mamaky andininy 7 ka hatramin'ny 12. Koa nanenjika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly fitaingina ary ny miaramilany atratra azy nitoby teo amoron-dranomasina teo nanilany Piharirota tandrifon'ny Bala Zefona. Rehefa mibiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masino ka indray ny Egyptianina tamin'ny nanenjika azy. Dia raha kitahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova ary hokoa izy tamin'i Mosesy. Moa tsy misy fasana vatany Egypta no nentinao faty etỳ anefitra izay. Nahoana izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va ny tenin'olona zay taminao fony tany Egypta hoe aoka izay fa avelao ihany izay hanompo ny Egyptianina fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Vao manomboka miainga io ny dia eritrereto fa niala avy eo Egypta afaka ny fanadevosana dia efa orakoraka tsisy ohatr' zany, afaliana tsisy ohatr' zany, veloma ianao re Egyptianina. Dia tahaka izany koa tsika, afaliana tsisy ohatr' zany koa rehefa niala tany Egypta nisy antsika teo aloha. Tsy voasakana mihitsy ny ninona tena lasy zao. Efa tsy izy toy ny tanànan'ny Egypta io fa lasy zay tiany raha nitonan'Andriamanitra anay. Nefa rehefa teo mitoto zavatra sarotra voalohany indrindra, zavatra niteneniny dia hoe tsy elao ihany ve zay tany Egypta? Raha zao ny zavatra hitanay ety. Tsy elao ihany ve zay tany Egypta? Tany angaty tsisy fasana, tany angaty tsisy sakafo sy ny sisa, zay no ety no vonoana tena. Izany tokoa raha mijeritsika ny tantaran'ity fiangonana ty. Vao nivoaka kelikely tany Egypta dia efa nisy olona nitsangana. Tsy elao ihany ve tany Egypta raha zao no misy? Tsy napoizina izao, angaty tsisy fasana tany Egypta no zay no ety no vonoana ty. Satria vao nivoaka kelikely dia io aloha fa tratran'ilay hoe toatran'ny famaly amin'ny vady tonga ho fandrahonana sy fisarahana mihitsy izy ty. Rehefa roan'ny patron miasa tao efa amin'ny fianakaviana fa milaza hoe tsy fasan-drazana. Tsy leo amin'ny tany Egypta re zao problème. Ohatra me mitotongana zany fiainana zany, ohatra atao me mahandry izany. Tsy leo amin'ny tany Egypta re samby zao ihany. Ahoana koa ty olona samy ray fiangonana mbola mifampisolokoloky ty. Ahoana koa tamin'ny olona samy efa ty ve dia mbola mifanotoera tsy manjary ohatr' zany? Tsy leo ihany tany Egypta re izany. Tsy leo ihany ve tany Egypta? Mbola vao manomboka ny dia. Dia izany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely. Dia izany koa nefa ny sary nandalovantsika. Ianareo moa fa teraka taty an-dalana daholo, tsy nahita ny tany ambolohan'ny tany. Zavatra efa mipoitra zany tany am-bolohany. Inona no nataon'i Jehova tamin'ny zanak'Israely? Satria ny teny zanak'Israely dia misy tsisy fasana va tany Egypta? Entinao faty etỳ anefitra izay nahoana nanao izao taminay ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va ny teny efa lazaina taminay oka ihany zay fa avelao ihany zay nompon'ny Egyptianina. Fa leonay nompon'ny Egyptianina toy izay mifaty etỳ anefitra. Ary hoy misesy tamin'ny olona 9:12. Aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'Andriamanitra, famonjen'i Jehova zay ataonao anareo anio. Fa ny Egyptianina tsy hitanareo anio
tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Ary io Jehovah tamin'ny Mosesy, nahoana mitaraina amiko ianao, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Mosesy niteny tamin'ny voankazo matahotra ianareo. Egipta hitanareo tsy hitanareo intsony zao. Aza matahotra ny maramilany sy ny rehetrarehetra hoe dia hamono. Fa Jehovah miady anareo fa ianareo kosa angina. Tsaroako tsara tamin'izay, mbola atao faravoatra ny vavaka. Maro amintsika zay mbola sosoasika leba tavela amin'izao fotoana zao no nahatadidy angamba ny resako hoe za Andriamanitra tsy maharo ty asa ity. Raha anao ty asa ity, ianao no hiady miantra manainy ty zavatra resahana sy toriana ty. Raha izaho dia tsy aharo ity fiangonana ity za ty lalana andehanana ity. Nahazo teny tamin'izay Jehovah niady anao io teny nomenan'ny Mosesy io, fa ianao angina lazao ny vahoaka. Dia hoy Jehovah hoe lazao amin'ny zanak'Israely mpandroso. Satria tamin'izany fanazavana ny fampianarana tsy misy olona na iray aza sana moka nyty fampianarana apokalipsy ity na amin'ny radio na amin'ny tele takany amoantsika azy io. Efa ny tonga ny fotoana tsy maintsy ampitana ny ranomasina mena, tsy maintsy ho avoaka io afatra io. Raha zaho kely sy bitika ty alaina avy tany amin'ny faran'izay ambany, tsy vitako zaho izy Jehovah niady fa ianareo angina fa lazao amin'ny zanak'Israely mandroso. Androso tokoa ny diantsika, andeha tokoa tsika, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ena nomboka nandroso tsika. Tsangana amin'izay ny radio. Rehefa nitsangana ny radio dia fantatra fa afatry ny apokalipsy no resahana. Fa manomboka ny apokalipsy dia hanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony ny amin'izay zavatra tsy maintsy tonga faingana naniraka ny anjeliny izy. Dia io teny nomeny Jehovah koa amin'ny Exodosy 7:20 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 12. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tompony Israely dia nifindra ka naka eo aorinany. Ary ny andraona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aorinany. Ka tonga teo lanelan'ny tompony Egiptiana sy ny tompony Israely dia teo ihany ny raona sy ny famaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatona izy rototra mandritry ny alina. Dia naindry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary ny rivotra nahery avy any antsinanana nampisavan'i Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina, ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasasaka ny rano. Dia nandeha tao voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary ny anjelin'Andriamanitra ozy izy izay nandeha teo alohan'ny tompony Israely dia nifindra nakeo aorinany. Izany hoe eo anoloan'ny ranomasina mena anoloan'ilay ady tena miantra manaina nampangorory ny vahoaka rehetra. Mosesy nilaza hoe Jehovah niady ianareo fa ianareo angina. Dia hoe Jehovah tamin'ny Mosesy lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Fa tsy nandroso ilay zanak'Israely raha tsy teo ilay anjely teo anoloany. Dia nambarako tamin'izay hoe raha zavatra tahaka nyity sandriko ty ny fantatro io lohan-tanana io mbola omenantsika. Mbola ho avy zany enerina. Sarotra ny laza tamin'izany fa misy anjely mitarika antsika. Zao ary ny zavatra efa nataon'Andriamanitra hatramin'izay, fahagagana nataony tamintsika. Mbola misy olona tsy meno an'izany. Ka vao maika hoe tany amin'izany fiainganana zany dia filazana hoe anjely anie nitarika antsika, sisy ny olona mitapy io rangahy io. Efa miolona io angamba. Zay mahatonga anazy anarany maolona.
Elohany mpitana ny ranomasina meny dia fioanjely io nefa teo taika ny lalana hatramin'izay fa ny masony zanak'Israely tsy mahita an'izany, tsy mahalala an'izany ny masony zanak'Israely. Fa Jehovah no efa nametraka azy ny lalana azy dia nisaraka tokoa ny ranomasina mena. Ary ny Egyptianina tsy hamono an'irety vahoaka rehetra izay nampimonmonina azy hoe tsy elo ihany ve izay tany izay vonoina aty e, satria tsy hita ny vahoaka maso izany anjely izany. Omena tsiny ve ny vahoaka raha imonmonina? Tafita ary ny zanak'Israely, tafita ny ranomasina mena. Fantatritsika ny Egyptianina nately ny rano tao. Dia rehefa tafita ny zanak'Israely dia nanao hira andiny fitoko 520, nanao hira firana nataony Mosesy zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena. Hira fiderahana sy ny sisa natao teo zany zay. Ka rehefa tafita ny zanak'Israely, tafita ny ranomasina mena, tsary nomena antsika moa dia ny hoe batisa io ranomasina mena ny mpitana voalohany. Dia samy nita daholo zany tsika, fa samy nanana ny fotoanany. Sasany efa taty aoriana vao tafita zany, 3 taona, 2 taona, 5 taona, 10 taona, sisa samy ny mpitana ranomasina mena tao. Dia namakivaky ny efitra, teny an-dalana namakivaky ny efitra, efa tafita ny ranomasina mena zany vita batisa. Inona ny tranga tamin'ny tantara zanak'Israely amin'ny toko 4:12 tsika. Zao ny tantara ny tranga. Natongavan'ny zanak'Israely tao Nelima sy ny monomonona ny tany anefitra Sinay noho ny tsy fisikanina, ary ny nanomezan'Andriamanitra azy mana sy babelika hohanina. 4:12 ndininy faharoa. Dia ny monomonona tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe ena izay mba maty ny tanan'ny Jehovah tany amin'ny tany Egypta raha mipetraka teo nilanao kena ka ninakanina voky fa nitondranay ny voaka ho aty anefitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Fimonomononana faharoa io ny voalohany mbola alohan'ny ampitana ny ranomasina mena, vao nisy problème kely fotsiny dia efa nimonomonona ny zanak'Israely. Tafita ny ranomasina mena indray mbola vao 2 volana io zareo vao amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 4:12, ary tamin'ny andro faty 5:12 tamin'ny volana faharoa taorian'ny nialana tany amin'ny tany Egypta dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana dia zanak'Israely rehetra ka nakany amin'ny efitra Sina nelaneran'ny Elima sy Sinay. Volana faharoa taorian'ny nialana tazy ao izy tany Egypta tsisy hena. Efa nimonomonina ina izay mba maty ny tanan'i Jehovah tany Egypta raha nipetraka teo nilan'ny fandrahoakena ka ninakanina voky fa nitondranay hivoaka ho teny efitra ianareo ahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Vao 2 volana fotsiny maty kanina, tsy ireo hoe tany Egypta ihany. Dia ho antsika izay efa niara-naika tamin'izay dia mahatsiarotsara andeha kelikely ny tantara io fa misy olona mitsangana monomonona indray, misy olona mitapatapa indray, vao mandeha kely ny tantara dia efa io misy mitsangana indray. Sy teraka teny an-dalana dia efa vao vetivety vao mahazoazo vatana tombotombo alava dia efa anao tsika isanao tsisy anaranaraka an'izay teninao tsony eto, fa raha vao tsy mifanaraka amin'ny saina dia efa toerinay vao mianga kelikely dia io tantara zanak'Israely aiza tsisy hena maty mosary ety. Indrisy nareo zavatra ny trano 1:12 toko 1:12 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe efa reko ny fimomon'ny zanak'Israely mitanena aminy hoe aneo riva dia hinan-kena ianareo, ary raha pitsy maraina kosa dia ho voky mofo ianareo ka dia ho fantareo fa izaho Jehovah no Andriamanitra reo. So ihany moa mbola vao nilazaina hoe mety tsy hinan-kena ho arinao, mbola fahampiomanana no nomena fa misy monomonona sady inona koa zany tsy hinan-kena zany. Fa
zanaka Israely tamin'ity dia efa nomboka tsy nihinan-kena tsy nahita hanina taty tany efitra dia efa nomonomonina io zao anio ariva omena hena ianareo omena hanina ianareo 9:30 ary noho ny ariva dia niakatra ny mpapelika ka rakotra azy mitoby ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby ary noho ny ala ny ando dia indro ny zava-madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany ohatran'ny lanezy zany fotsifotsy ny lanezy ireny ary rehefa hitany zanak'Israely zany dia nyfanontany hoe izy ino tony e zareo reto inona reto jerenao range reto hoe inona reto fotsifotsy milatsaka reto io sasany hoe lanezy io sasany ohatran'ny avandra io sasany hoe ohatran'ny glasy le fataoko leladelaka reny io satria tsy fantany reny ozy izy tsy fantany zanak'Israely hoe ino nitony ozy izy ny zanak'Israely dia hoy Mosesy taminy itony ny mofo izay nomeny Jehova ho fihinanareo izao ny teny izay nandiny Jehova samia manangona azy ianareo arak'izay tokony laninareo avy dia raha ny vato omera avy manisan'olona araka ny nisanareo samia mitondra ianareo rehetra ho any amin'izay ao an-dainy dia nanao izany zanak'Israely ka samy nanangona ny sasany nanangona be ny sasany kosa nanangona kely tonga zany ny papelika ny vorona rehetrarehetra dia samy nanangona nanao masikita nanao saosy nampanarana tsaramaso ny vorona zany ny sakafony loka teo dia nomena baiko indray zanak'Israely hoe manangona nareo dia zay laninareo angona isan'andro fa aza avela isitra maraina fa zay rehefa misy tsy lany dia ariona dory fa raha pitsy maraina mbola isy dia raha dia efa nytenenina zany ary zanak'Israely dinandray natao amin'zareo 9:30 ary Mosesy taminy aza misy mamela soiso tramaraina kanefa tsy mba nanaraka ny tenin'ny Mosesy izy fa namela soiso tramaraina ihany ny olona sasany dia niteraka olotra izany ka maimbo ary dia tezitra tamin'ny olona Mosesy amin'ny olona ampiangonana zany dia efa tenena hoe zao ny toromarika atao dia mbola misy olona sasasasany ihany ny tsy valam-pandry indray izy hoe zany sinasisa maraina dia tandremy fa sao dia tsisy olona rapitsy fa sy misisany ihany dia mbola namela sisa atao tonga maraina io zany mahay be ato trano zany ino zany sokafana volanay le mana niteraka olotra daholo dia misy nyteny tao nareo fa tenena zay sy nanao sisa nareo mbola mafiatoka ihany mbola manao sisa ihany dia nitenena indray zanak'Israely mandrisy ny andro enina dia mamoria anareo fa amin'ny andro fahenina dia maka dobla amin'izay fihinanareo isan'andro isan'andro fa raha pito sabata tsisy tsony raha pito sabata tandreminareo so mivoaka mitady mana indray raha pito fa raha pito sabata tsisy mihitsy fa tsy ho maimbo io tazonareo zoma hariva io tsy ho maimbo fa raha pitso tsisy dia zay voanginareo zoma no hoaninareo raha pitso sabata zany inandray zavatra nitranga 9:30 ary hoy Mosesy taminy zao nolazainy Jehova raha pitso dia tenandro fitsarana masina ho an'i Jehova ka manendasa zay endasinareo ary mandroso zay andrahoanareo ary zay sisa rehetra dia avelao ho anareo ho tehirizina ho tramaraina dia namela izany ho tramaraina izy arak'izay nanodiny Mosesy ary tsy mba maimbona niteraka olotra izany ary hoy Mosesy hano ireo nio fa sabata ho an'i Jehova nio ka nio no tsy ahitanareo azy any an-tsaha enemana nanongonareo azy fa sabata ny andro fafito ka dia tsisy amin'izany ary noho tamin'ny andro fafito dia nisy olona nivoaka hanangona fa tsy nahita na dia kely akory azy dia mbola misy mivoaka ihany rehefa sabata efa fa maimbo zany le natao tramaraina teo dia raha pitso laiza mivoaka fa sabata fa tsy misy any dia mbola misy ihany dia sahala amin'ireny le dia itsika ho itsika mihitsy ma io toko fa 7:20 toko fa 7:20 ny monona zanak'Israely noho tsy fitsihan-drano sy nanomezan'Andriamanitra azy rano avy amin'ny vatolampy vidra ny fiangonana dia zanak'Israely ka niala tao nefitra Sinay arak'izay natorin'i Jehova itobiny dia nitoby tao Refidima ary tsy nisy rano hosotroina ny olona dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe omeo rano zay hosotroinay fa hoy Mosesy taminy nahoana ny milady amiko nareo hoe nahoana ny makafanany Jehova ianareo ary nangetaheta teo ny olona dia nymonomonona tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe nahoana ianao nitondra anay niakatra niala tany Egypta afaty ketahetanay sy ny zanakay ary ny bibinay
intelo izy io zao no nanao an'izay fa nitelo indray zao tamin'ny voalohany tamin'ny ranomasina mena tamin'ny faharoa tsisy hena tsisy sakafo eto tsisy inona indray tsisy rano indray io indray fa monomonina indray nahoana ianao mitondra neny tany Egypte fatika etaeta ty le milaza reny efa tsy le tenin'Andriamanitra io ngefa fa tenin'Andriamanitra efa tsy misy lanja intsony efa ronono mpanahy satria rano milaza tenin'Andriamanitra koa zay zao mangetaeta aiza zao misy rano tsara ho zosotrony fa maninona ianao mitondra anay amin'ny tany tsisy rano alao zay tady rano any amin'ny toeran-kahafahany fa tsy hitondra anay ty amin'ny tany tsisy rano ety dia rano monomonina ny zanak'izy ireo tamin'izany zaniko io mba ny monomonina atsika tsy elo ihany tany Egypte raha izao ny fandehany maty etaeta ty zay tsy zanakay ary ny bibinay ary le fiteniny sasany izy rehefa niala tao ny ajany fa tao zay ny nahatra ny krizy ny kao mihitsy fa monomonina daholo ny olona ao normal zany ndininy faefatra ary Mosesy nitarainy tamin'ny Jehovah ka nanao hoe ahoana no ataoko amin'ireto olona ireto e fa mila tora-bato aho izy ary Jehovah tamin'ny Mosesy mansoa ny lohany olona ary hitondray hiaraka aminao lo olona n'Israely ary nitenao ilay nokapohanao ny Nely dia hito any an-tananao ka mandehana ary io hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato anao repa dia hikapoka ny aram-bato ianao ka hisy rano hivoaka avy aminy hositron'ny olona dia nanao izany Mosesy teo mason'ny olona Israely dia nivoaka ny rano zany tsisy rano tsisy hena monomonina ny olona dia iantsika ny tantara fa ny fotoana mandeha Nomery toko faraika amby folo makany amin'ny Nomery toko faraika amby folo tsika fa meny fenao tsinona ireo tantara ireo any amin'ny Nomery toko faraika amby folo tsika ny monomonina koa ny zanak'Israely tsy Kibrota Atava tsy Kibrota fa Kibrota Atava tanàna toerana io zany dia ny voalohany sy manaraka ary dia nitaraina pahoriana teo anatrehan'i Jehovah ny olona ary noho nireny Jehovah izany dia nirehitra ny fahatezerany ary ny afon'i Jehovah nandoro azy ka mainy teo an-tsisiny toby dia nitaraina tamin'ny Mosesy ny olona ary Mosesy nifola tamin'i Jehovah dia maty ny afo ary anaran'izany tany izany dia natao hoe Tabera minisitra teo aloha satria nandoro azy ny afon'i Jehovah may ny afo Tabera grave ary ny olona hafa firenena zay niaro taminy dia liana ary zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe enganay ka isan'ny mehena ho aninay tsaroanay ny asan-drano zay nohaninay mamay-poana tany Egypta mba ny voatango sy ny tongolo samy hafa karazana manana n'inona ny zanak'Israely many tongolo Egypta indray zanak'Israely zany monomonina zany tsaroanay ny asan-drano nohaninay tany mamay-poana tany Egypta ny voatango sy ny tongolo samy hafa karazana fa izaho dia maina ny ainay tsy misy ninninona eto imasonay afa-tsy mana ihany fa leony mana sazy mana leony mana zalahy mana tony foana ve nohaniny isan'andro ahy arana dia l'olona raseta foana sy n'olona betsamainy foana ve nitory teny eto mana foana nohaniny eto tsy efa misy zava-baovao mihitsy fa dia eneo ihany mihodikotina mana foana nefa io mana io sakafo aveza izay ny an-danitra mana foana ve nohaninay n'ity tany ity dia aonao zy toizantsika kely amin'ny toko fa raiky amby folo ihany manomboka amin'ny andininy faraiky amby folo dia ho Mosesy tamin'i Jehovah nahoana no dia nasainao raha nasianao ratsy ny mpanomponao ary nahoana no tsy nahita fiteo masonao aho ka nampitondrainao eto mavesatra amin'ity firenena ity izaho va nitorotoina amin'ity firenena ity ary izaho va niteraka azy no ilazanao hoe trotroa izy tahaka ny ray mpitaiza mitondra ny zanany minono ho any amin'ny tany izay neniany anao tamin'ny razy nomena azy avy aiza no azo hena homena ity firenena ity fa leony mana zany zareo dia nitomany amiko izy manao hoe omeo hena izay ho aninay
Mana foana ve no hoanina eto. Tsy zakako zaho irery ny mitondra ity firenena rehetra ity fa mavesatra amiko loatra. Ko raha izao no ataonao amiko matsiny ianao vonoa mihitsy aho. Raha mahita fiteny masinao fa aza vela hitan'ny fahoriako aho. Ndeny 7. Mbola zao amin'ny olona hoy Jehova zany ny teny. Mana masina tenanareo amin'ny apitso. Dia hina kely anareo. Fa mitomany teo anatreny Jehova nareo ka manao hoe engane ka iso anome hena hoaninay. Fa soa no hitanay tany Egypte. Jereo dia matsiaro ny Egypte foana. Soa no hitanay tany Egypte. Dia omeny Jehova hena ianareo ka hoaninareo. Tsy indray andro no hinananareo na indroa andro. Na 10 na 10 na 20 andro aza. Fa hatramin'ny 2 volana mipaka dia mandrapivoakany amin'ny vavoronareo. Ka rikoriko anareo. Satria ny lavin' Jehova, satria ny lavinareo Jehova je eo aminareo. Ka nitomany teo anatreny ianareo manao hoe nahoana re nivoaka avy tany Egypte izahay. Tena grave zany. Tsy herinandro na indray andro fa 2 volana mihitsy misesefako hena ianareo misy izy Jehova. Ilo tenenin'ny olona hoe dia ronono mpanahy foana ve tsy mba misy inona? Tsy mba misy vetikanina mihitsy ve? Mana foana no hoanina isan'andro tsy efa leo. Efa fatary amin'ny voalohany nefa nomena hena. Tena janony Jehova indray le hena zany hoe mba ho vavana zany le sakafo. Fa tsy dia hoe mana foana zany mba nasiana hena kely tena janona indray ny hena dia miverina indray ny mana. Efa mana foana ve no ameo hena zay. Dia Jehova ndiny 1:30 nomera. Ary nisy rivotra nivoaka avy tamin'i Jehova ka nitondra papelika avy tany amin'ny ranomasina ary nampiaka azy teny amin'ny toby. Ka tokony ho lalana indray andro manodidina ny toby nisy azy. Ary tokony ho roakio ambony tany izy. Dia nitsangana ny olona nandritry n'izany andro zany sy nandritry ny alina sy ny ampitson'iny ka nanangona papelika. Ary izay kely fanangona no 10 omera. Ary ny hanina ary nahainy ho maina ireny manodidina ny toby. Raha mbola teo ambava ny hena ka tsy mbola lany dia nirehitra tamin'ny olona ny fahatezeran'i Jehova ka namely ny olona tamin'ny kapoka mafy indrindra izy. Ao izy 20 hoe hatramin'ny 2 volana mipaka dia mandrapivoaka amin'ny vavoronareo ka arikoriko anareo. Mezaka andalo hena io. Misy tamintsika tato ny sasany no efa nanapa-kevitra ny verin-dalana fa hoe tsy hinan-kely. Tsy hinana-papelika zany. Ahoana koa zany tsy hinan-kely zany. Avy amin'ny devono zany. Dia ho manao hoe ny biby maloto ihany tsy azo hoanina fa ny biby madio azo inona? Azo hoanina. Tsy hinan-kely ahoana. Tsy anao miverina izy. Any Egypte ahoana zany tsy hinan-kena zany. Dia milerany Jehova hena. Nareo mbola tsy mandefitra amin'ny hena io moa dia hitanareo fivoaka amin'ny vavoronareo koa hena io fa. Tsy manaiky mihitsy raha tsy mihina kely dia mihinana ihany. Fa manaova mizatra ho hoe anatin'ny herinandro mba intelo aho mihinana. Dia nineva raha tsy mila kely dia mba henahena ao. Dia amin'izay mba tsy mivoaka amin'ny vavorontsika izy. Amin'ny toko 12 ny nanomezany Miriana sy Arona tsinan'ny Mosesy sy nataon'Andriamanitra taminy. Tsy nataona nanome tsinan'ny Mosesy indray le mpitarika nanodidina azy. Maninana ny makavadika ao zita. Anga olona ketina daholo sy jamba ny mason'olona eto no mahita ny zavatra tsy mety ataonao io. Tsangajanga vehivavy koa zita hafa firenena. Dia nisy tamintsika tato koa zany fimonomononana zany. Ary dia nisy ny alina mihitsy ary satria nanambady Mosesy. Eo izy Jehova hoe amin'ny fotoana zao sy ny fotoana zao miala aminao vadinao fa meko vady hafa indray ianao. Rehefa nazy vady kozita indray Mosesy beta be ny ala koa teny an-tany. Tsy anao tany Egypte ihany. Toy izay hitany Mosesy iaraka mivady kozita. Dia nisy monomonona koa tamin'izany dia ny ala koa. Fa ny dia zanak'Israely tamin'izany naninona nandroso foana. Fa ireo olona ny monomonona ireo nivadika inona izy raha tantara io ny vakina boka.
dia hoy zaza fa nanome Mosesy ka zay boky eo hay zay boky nga boky nytanako sa maninona io nefa tsy hitany fa problème anazy io fa abokana tonga aminazy io boka ny fantrana boka ny trosa boka ny tokantrano tsy milamina ambony ambany boka ny tsy fahitana asa boka ny zay zavatra atao rehetra tsisy manjary na nyray izy tsy tonga saina fa izy nanome tsiny ny Mosesy io angeny ma tonga ny fabokana amin'io izy metrehatra io boka arabaky teny tsy endrika arabaky teny zany tsony ny nisy io naty amintsika fa endrika hafa nisy io tahaka ny boka folona vaky tenitsika teo nasaina nanatonany Jesosy hoe mba mety mba sitranonay eto izy Jesosy mahatsy boka folona tana miseho any ampisorona zany angazo atao zany miseho any ampisorona zany olona boka anao dia andeha iseho any ampisorona boka zany any ivelan'ny tanàna ny toerana misy azy fa reto boka reto tsy miady hevitra amin'ny Jesosy tsy miady hevitra amin'Andriamanitra fa raha boka anay baiboly io fa hoana ngaty fantana fa ny baiboly nge milaza e fa tsy mahazo miseho any ampisorona tsy mahazo miditra ao tanàna ny boka fa nivelan'ny tanànako ahoana zay niorahanao vonon'ny olona any tonga dia niridiridiny ny boka folona tsy niraharaha zay vavan'ny olona eran'ny tanàna hoaizy reny boka reny Jesosy naniraka anay ka nanao tsy mahazo miditra aty tsy tiarara zany zay hoaizy nareo ho any ampisorona zay faty any reny hoaizy nareo reny ho any ampisorona iza naniraka anareo Jesosy tsy niraharaha ny boka Jesosy naniraka azy zany hoe mila boka ny voatana koa zany tsy miraharaha rehefa nazy baiko ny Jesosy izy hoaizy iseho ampisorona lasa izy na izy lelalela sy tabatabo lasa izy atao amin'ireo boka folo reo rehefa sitrana firy mba niverina ny saotra raiky avao firy tamintsika koa le boka reto na azo fahagagana sy fasitrana nataon'Andriamanitra fa mba firy mba nanao voady tamin'i Jehovah mba nisaotra firy mba niverina tany amin'ny Jesosy mba nisaotra firy mba sabotsy ny vavolombelona ny zavatra nataon'Andriamanitra tany boky izy miana tany raha ny tantarana ka toy izantsika ny tantarana zanak'Israely asehony manokana indray tsy zanak'Israely indray tena nometsy iny ity fa ny mpitarika fa mbola toy izantsika ihany ny nomery eo rehefa andeha hita ny tany Kanana ny zanak'Israely nalefa misafy tany nomery toko fara 7 tsika azafady toko fa 3 verina misafy tany dia nanao tatitra tamin'ny Mosesy 7 5 zany niverina azy ireo ary niverina ny safiny tany ireo no ny afaka 30 andro afaka 70 andro dia nakeo Mosesy Arona ary ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra tany anefitra paramo 7 dia nilaza taminy izy ka nanao hoe tonga tany amin'ny tany zay nanirahanao anay zay ka tondra dronono sy tantely tokoa izy ary itony ny vokatra avy tany kanefa kosa mahery ny olona zay moninao an-tany ary ny tanàna dia mimanta sady lehibe dia lehibe ary koa nahita teraky ny anakita teo zahay ny amalakita ny moninao amin'ny tany atsimo ny Etita sy ny Jebosita ary ny Amorita ny monina any amin'ny tany avoana ary ny Kananita ny monina amoron'ny ranomasina amoron'ny Jordana fa kalefa dia nampangina ny olona teo anatreny Mosesy ka hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy fa resy azy tokoa tsika fa kosa ny lehilahy zay niary niakatra taminy tsy mahazo miakatra ndesy ny olona tsika fa mahery no isika izy dia nilaza ratsy ny tany zay nisafoany tamin'ny zanak'Israely ka nanao hoe ny tany zay nalehanay nisafoanay dia tany zay mandevina ny monina eo aminy ary ny olona rehetra zay hitanay teo dia olona vaventy be ary nahita ny Nefilima teo izay ny taranaky ny anakita avy any amin'ny Nefilima ary teo masony izay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo masonay dia tahaka ny tsingetana izahay ary toy izany koa izahay teo masony toko 7 dia nanandratra ny feo ny fiangonana rehetra ka mitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina dia nymonimona tamin'ny Mosesy Arona ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe ny fiangonana ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inahina isika mba mahatany Egypta ihany verina indray inefatra fanefany zao inahina isika mba mahatany Egypta ihany na inahina isika mba maty taty amin'ity efitra ity anoana Jehovah ny mitondra antsika ho any amin'ity tany ity ho lavitravatra ary nivaditsika sy ny zanakitsika madinika ho babo tsy alohantsika hoe miverina ho any Egypta va dia ny fampitaona izy hoe andeha hifidy mpitarika itsika ka hiverina any Egypta enjany zany
fa nefa nisy zao monomono mena daholo zay tadiaviny azony daholo zay tadiaviny na ena na mana na inona afa mivoaka any vavorony mihitsy ary ny hena no aminy tsy zay tsy nomena azy efa raharana hoe aza manangona amin'ny alina fa zakina hatramaray mbola nasina ihany tsy manangona amin'ny andro sabata mbola misy mivoaka ihany manangona amin'ny andro sabata dia nomena daholo zay tadiaviny io ndray todravatra vaovao ndray hangeza be ny olona ao satria misy olona foana mako zany ity le mpandrendro bahoaka ty tsy afaka mitrantsika fa enjana be ny olona sady matanjaka be maty any daholo ny vahoaka reo monomonina daholo ndray zareo zay sy ny zanaka isa no mifaty any daholo antorangatsika hifidy pitarika hoatsika eny akamoron sasy nefa nita pitarika dia lasa miverina ny Egypte nisy tany Antsirabe ary ohatrany misy indray tao Antananarivo efa nahita pitarika indray sasany eto hitarika azy fa efa tsy izy tsony io e dia misy vahoaka ve reny rehefa mita pitarika le mpimonomono nifidy pitarika azy misy vahoaka manaraka azy sa tsisy misy a tena andao tsika io tsisy hifidy vahoaka hifidy pitarika hoatsika fa nefany zao nyfimonomonona dia tezitra amin'izay ny Jehova ozy Jehova mindia nifaraka amby folo dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy mandra-povinana motsokotsiny ty firenena ty mandra-povinany tsy hinony a no ny famantarana rehetra izay efa nataoko teo aminy le olona zany tena mora manadiny mihitsy ny zanak'Israely ary dia tsika koa zanak'Israely amin'izao fotoana zao dia izany to olona mora manadiny tsy mahatsiaro ny sola ataon'Andriamanitra taminy ary mahita n'izay zavatra mety aditsony Mosesy kely reny any dia iny ny monomonona tsy tadiavana andao hifidy pitarika fa tsy izy tsony io tezitra amin'izay Jehova rika kozy izy fa nivavaka Mosesy amin'ny andininy 5 Mosesy fa raha mahafaty ity firenena ity toy ny olona ray ianao dia hiteniny jentilisa zay mandre nilazanao ka anao hoe satria tsy zakan'i Jehova nitondra ny firenena ho any amin'ny tany zay nianianany taminy omena azy dia namono azy tany anefitra izy ary ankehitriny aoko iseho ny alabe ny herin'ny tompo arak'ilay tenina hoe maro-po Jehova sady be famindrapo mamela heloka sy fahatsona kanefa tsy mety manamarina ny meloko fa mamaly ny heliko ny ray amin'ny zanaka hatrany misafidoalika mifona aminao aho mamela ny heliko ty firenena ty araky ny alabe ny famindraponao sy araky namelanao ny heliko ty firenena ty hatrany Egypta mamandra ankehitriny eo Jehova ay efa navelako ary araky ny teninao izany kanefa raha velona koa ao feno voninahitra ireo lehilahy rehetra ireo izay nahita ny voninahitra sy ny famantarako izay nataoko tany Egypta sy tany anefitra nefa nakafanahy izao impolo zao ka tsy niain'ny feo dia tsy ahita mihitsy ny tany zay nianianako karazana azy andiny 5 andiny 7 lazao aminy hoe raha velona koa ao i Jehova dia arako izay nolazainareo teo anatreko no ataoko aminareo ety amin'ity efitra ity no hitrapatrapatra ny fatinareo ary anareo rehetra zay efa voalamina araky nanisananareo dia hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nomonomonona tampoka dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanàna amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefona sy Josoa zanaky Nono fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa ho baba dia izy no hoentiko miditra ary izy no halala ny tany izay no lavinareo enjana be zany velako izy nieliko ty fa ireo 20 taona miakatra zay namotsy fotsiny anarako reo ny zany izy tsisy ho tonga any dia za lazaiko amintsika fiangonana miaraka amin'izao fotoana zao tsika teraka tety an-dalana rehetrarehetra ka tena marina eo ataontsika ireo namotsy fotsiny anarany Jehova ireo rehetra ny ala tany Egypta teny an-dalana tsisy tafita ny Jordana tsisy reo na iray aza tafita fa ny akamarona izy ireo dia ringana teny an-dalana ina modikany hoe ringana teny an-dalana tsy tafara-dalana amin'ny voakan'Andriamanitra intsony takany hoe ringana teny an-dalana maty ianao zany dia milevina any am-pasana ny olona mandeha ianao milevina any am-pasana tsy tafara-dalana intsony fa ity tsy hoe maty ara-baky teny fa maty ara-panahy le olona tsy tonga amin'izao fiampitanany Jordana zao tsika ty zao nivoaka farany indrindra efa misy
770 sy 700. Mbola eotra ary fa zay zao zay izy eto zao 777 fito fepetana fanompitony ity fanompito farany ity fa ireo namotsy fotsiny anarany rehetrarehetra ireo izy moa ny fotsifotsindreo reo tsy Mosesy nitarika azy niteneneny an'izany fa nga zany nietraka tany Mosesy fa Jehovah naniraka Mosesy io fotsifotsony io ndroapolo taona niakatra zahala zay ko anareo fa tsisy tafita tamin'ny Jordan io na ndray ary maty ripaka teny an-dalana zay fiti-pitarika ho azy teny an-dalana tsisy tafita tamin'io na ndray ary zay namotsy fotsiny anarany rehetrarehetra dia ometsika porofo tokoa ane zany mandika antsika ao amin'ny nomery toko fa 9 ambin'ny 10 eo amin'ny toko fa 9 ambin'ny 10 tsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo nidonany kora sy ny namany sy namarinany Jehovah ny fisoronany Arona dia tsara fa efa fotoana fohy sisa fotoana vitsivitsy sisa dia tonga amin'ny tany Kanana eo amoron'ny Jordan fotoana fohy tsy hatongavana fotoana amoron'ny Jordan epitana farany dirana amin'ny tany Kanana io ndray ny zavatra nitranga haitsika ny tantara ary Kora zanaky Zizara zanaky Kehata zanaky Levi ary Datana sy Abirama zanaky Eliaba sy Ona zanaky Peleta sy samy taranaky Robena dia nandrendry bahoaka ka nitsangana teo anatreny Mosesy izy ireo sy ny zanaky Israely 500 zay samby lohan'ny fiangonana avokoa dia olona voafidin'ny fiangonana sady nanandaza olona voafidin'ny fiangonana sady nanandaza samy lohan'ny fiangonana ko niangona hidina tao Mosesy sy Arona ireo ka nanao tamin'ny aoko zay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah leo aminy ko nahoana no dia manandra tena ao ambonin'ny fiangonana Jehovah ianareo alavain'ny epitanany Jordan izany nisy mpitarika atao amin'ny zanaky Israely olona nanandaza natarika olona 500 dia misy milaza koa fa hoe zareo le sitakareo ny eo amin'ny 200 sy 500 ony am'izao dia izay ny soratra masina ko ary ny mampalahelo dia izao mandainga ary zareo lazainy fa efa misy arivo ony miaraka amin'izareo amin'izao fotoana izao dia sena latra ny olona mialatsiny manona anaran'olona hatrany amindry lolona liva sy Saoly zany sy ny vadiny efa lasa andralahany komony dia inona ndresena lahatra olona sy manodidina ry olona liva sy tontolo isi zany renanga efa ty aminay zao izy fa inona moa le janona anareo krapaka le olo sany ve tenadena fa ry pastera efa ty aminay daholo lenareo ahoana fa tsy izy tsony io karazany kosa ve tsy mba azo olona dia nahazo 500 olona voafidin'ny fiangonana dia misy any amin'ny toerana tsiraray avy any ny olona voafidin'ny fiangonana misy tsirairay io milaza hoe tsy izy tsony nareo nefa alavain'ny epitana Jordan dia fantatsika ny hafaran'ireto Kora sy Datanareo fa naninona ny tany ny vava nitelina nisy tena ny vely izy sy ny ankonany sy ny fianakaviany haiko nomeny Mosesy ny zanaky Israely aza manakaiky ny lain'ireo i Jehovah ary zay manatokatona an'ireo ianareo ary zay miditra tranon'ireo intsony fa hoaringan'i Jehovah ireo dia na dia tenenina ane zany hoe aza manakaiky ny lain'ireo intsony aza mifampiraharaha mifandray amin'ireo intsony ry Kora sy Datana sy ireo mpandreny bahoaka ireo efa tafita dia mbola misy ihany dia raina ny toko aleloia androso anareo ve tsy epity mepitava ny olona nge
Egipta daholo mbola misy miresaka ihany. Taka zanak'Israely zasiana tramaraina, mbola misy manao tramaraina ihany. Aza manangona amin'ny andro sabata mivoaka, mbola misy maninona ihany, mbola misy mivoaka ihany amin'ny andro sabata anangona. Efa reny aza mampiditra trano, aza manakaiky ny lain'ireo, fa mbola misy ihany mbola manao an'izany. Dia hita mihitsy hoe tena zanak'Israely hoa izy, tena zanany mihitsy. Ireo olona tsy nanaraka ny tenin'ireo fa voalaza nazo azy ary inga mpitaolo reo izy zao. Ahita reo olona reo izy fa mbola misy ihany. Dia nareo ve nieritreretra hoe tamin'ny zanak'Israely dia tsy misy olona nandresy lahatra ny olona hoe aza mitany Jordanina? Tsy misy ve ozy nareo tamin'izany? Misy. Eo amin'ny nomero ihany antsika 720. Zavady 720. Nomero 720. Misy firenena roa saika tsy hiampita. Dia ny firenena Robena sy Gada. Lohateny eo nazahoan'ny firenena Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenena Manase zara-tany tao an-dafy ny atsinanan'ny Jordana. Ary nanana omby amanondro be indrindra ny taranaka Robena sy taranaka Gada. Ary rehefa nahita ny tany Jazera sy tany Gileada izy fa tany tsara no fiandrasan'omby amanondro, dia avy ny taranaka Gada sy taranaka Robena ka niteny tamin'i Mosesy sy Eleazara besorona sy tamin'ny lohan'ny fiangonana ka nanao hoe Atarota sy Dibona sy Zazera sy Nimra sy Esbona sy Eleala sy Sebmana sy Nebo ary Beoma, ireo tany noleseny Jehova teo anoloan'ny fiangonana Israely dia tany tsara ho fiandrasan'omby amanondro, ary ny mpanompony manana omby amanondro. Dia hoy koa izy, raha mitafy teo masonao izahay, aoka omena anay mpanomponao zara-taninay io tany io, fa aza ampitaina ny Jordanina izahay. Zany efa nahita tombotsoa zany le hoe aza ampitaina ny Jordanina zay fa zay tsy hita. Fa inona nataony? Zao ny lavalin'ny Mosesy azy. Dia Mosesy taranaka Gada sy ny taranaka Robena, ny raha lahinareo andeha hanafika, ka ianareo kosa hijanona eto va? Nahoana nareo no mampiketraka ny fomba zanak'Israely mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay nomeny Jehova azy? Izany nataon'ny rainareo fony nirahako avy tany Kadesy Barnea hisafy ny tany izy. Zalahy le misafy tany araka tamin'ny Mosasy Kaleba zany, ndray nyreto taranaka Robena sy Gada reto. Fa raha niakatra rany andohasany eskola izy ka nahita ny tany, dia nampiketraka ny fomba zanak'Israely izy mba tsy handehanany ho any amin'ny tany izay nomeny Jehova azy. Ary nirehitra ny fahatezerany Jehova tamin'izany andro zany dia nianina izy ka nanao hoe ny olona izay niakatra avy tany Egipta hatramin'ny 20 taona no niakatra dia tsisy ahita ny tany izay efa nianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy, satria tsy tanteraka tamin'ny fanarahana izy. Afa-tsy Kaleba zanak' Jefona Kenizita sy Josua zanak' Noa izay tanteraka tamin'ny fanaranan'i Jehova. Ka nareo io teny lazain'i Mosesy io, nahoana ianareo izy manaketraka ny fon'ny olona? Ianareo ny tsy hita, nefa ny olona ketrahanareo ny fony, tahaka nataon'ny rainareo tany anefa tamin'ny safitany. Genjana be ny any fa hitanao zany tsika efa matanjaka be ny filena zay tahaka ny tsingetany eo anatreny. Ary izy mijery hoe tahaka ny tsingetany koa fa tany anay fa maty any tsika. Fa maninona anao manaketraka ny vahoaka ohatran'izany? Ianareo ny tsy apita. Ianareo rehefa nahita tany tsara tiako ny vahoaka izay apita ny rarahanareo, kivinareo sy ketrahanareo. Efa nisy zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Kazagaka tsika raha misy amin'ny tokon'olona varika na visiko amin'ny zanak'Israely amin'izao fotoana zao koa milaza hoe tsy tokony hiakatra any, tsy tokony apita ny Jordanina zany ianareo. Dia rehefa nitenen'i Mosesy ireo taranaka Robena sy ny namandreo, inona ny zavatra nataony? Nanaiky ihany zareo ny farany 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary dia nanatona ka nanao hoe anao valety izay amin'ny manondro tanàna koa any zanakay madinika, fa ny tenanay dia io nandroso eo alohan'ny zanak'Israely mandrapitondrany azy ho any amin'ny taniny. Ary zanakay madinika dia hitoetra amin'ny tanàna memanta no mponina any amin'ny tany. Tsy ho dia any an-tranonay izay mandrapahazoany zanak'Israely ny zara-taniny avy, fa tsy ara mandray zara-tany amin'izay hatrany an-dafin'ny Jordana no makandrefana
satria efa azonay aty andafy atsinana Jordanina aty ny zaratanay dia io misy raha manao izany zavatra zany ianareo ka iomana eo anatreny Jehovah ho any an-tafika ary rehefa samy efa vomana iady dia hita ho any an-dafin'ny Jordanina eo anatreny Jehovah mandra-pandroky ny fahavalony hialeon'olono ka ho resy eo anatreny Jehovah ny tany ary rehefa vita izany dia hody ianareo ka tsy hanatsiny na amin'ny Jehovah na amin'ny Israely ary ty tany ho zara-taninareo ty tany ity ho zara-taninareo anatreny Jehovah fa raha tsy hanao izany kosa ianareo dia manota amin'ny Jehovah areo ko fantarareo fa hanody ianareo ny fahotanareo anaova tanàna ho any zanakareo madinika sy vala ho an'ny ondra manosonareo ka ataovy izay naloko ny vavanareo dia niteny ta Mosesy ny taran'ny Gada sy ny taran'ny Korobena ka nanao hoe ny mpinomponao dia anao arak'izay andidinao tompoko ny zanakay madinika sy ny vatanay sy ny ondra manosonay ary ny biby fiompinay rehetra dia hitoetra ato amin'ny tanànany Gileady fa ny mpanomponao andeha hita samy efa voamana iady eo anatreny Jehovah ho any an-tafika arak'izay nolazain'ny tompoko. Ao amin'ny tsotratsika toko 7 ny andininy 12 sy ny 13. Toko 7 misy lohateny zavat Joshua toko 4 mantsy andininy 12 ka hatramin'ny 13 fa ny lohateny amin'ny toko 7 ny nitana zanak'Israely any Jordanina sy nitsangabaty natao tany Gilgaka ary nitaotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany andininy 12 sy ny 13. Ary taranaka Robena sy ny taranaka Gad ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia samy efa voamana iady ka nita teo ny lohan'ny zanak'Israely koa arak'izay efa nolazainy Mosesy taminy tokony lehilahy efatralina efa voamana iady no nita teo anatreny Jehovah anafika eo amin'ny tanin'ny ay any Jeriko. Misy olona sasany manko milaza andresen'ny lahatra ny olona any faritany any fa hoe nisy olona tsy nepita ny Jordanina ne zanak'Israely dia izany tsy nepita dia le nomero toko 13 taranaka Robena sy Gad ao izy tsy nepita ka hoana zay ny antony tsy epitana satria taranaka Gad sy Robena tsy nepita zay zany taranaka Gad sy Robena zay tsy nepita dia le teny zay ihany ny raisy ireo tsy nepita nefa ireo rehefa ndrahonan'ny Mosesy hoe tena ho avy aminareo sy ny zanakareo ndreny fahatezerany Jehovah raha tsy epita nareo fa ny olona andeha hanafika ny Jordanina ka nareo hijanona ty epita fa dia miomany anareo aza mieritreritra hoe tany tsara io tany etỳ an-tafin'ny Jordanina io dia hipetraka eo zay fa miomany anareo izy fa hitaraharaha amin'io dia nanaiky andao fa andeha ihany zay dia nepita ry zareo ary porofony hoe nepita izy io toko sy andininy resahantsika io hoe ha nepita koa ny fireneny taranaka Robena sy ny taranaky Gad ary atsasaky ny fireneny Manase nandeha ihany zareo fa tsy nijanaka ny andafiny Jordanina ary porofo hoe ny zanak'Israely 12 eny nepita dia ity le amin'ny toko 4 ty vakitsika ny andininy 2 ka hatramin'ny 7. Mangala ozy izy Jehovah tamin'ny Mosesy mangala lehilahy 12 amin'ny olona dia ray avy isa-pirenena mandidy azy hoe makafa ato 12 eo afovoan'ny Jordanina eo amin'ny ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona dia eto miaraka aminareo ka velao eo amin'izay andrianareo anio alina dia natsono Josoa ny lehilahy 12 izay novidiny tamin'ny zanak'Israely dia ray avy isa-pirenena ary izy tamin'ny mandehana eo lohan'ny fiaran'i Jehovah dia mandreo voan'ny Jordanina ka samy mananga vato ray avy hoe nitsorony anareo rehetra araky nisan'ny fireneny zanak'Israely mba ho famantarana eo aminareo izany raha manontany zanakareo amin'ny andro avy manao hoe inona no ataonareo ho antony reto vato reto dia ho lazainareo aminy hoe tapaka ny rano ny Jordanina teo amin'ny lohan'ny fiaran'ny fanakin'i Jehovah fa raha nita ny Jordanina ny fiara dia tapaka ny rano ary ireo vato ireo dia ho fahatsiarovana mandrak'izay ho an'ny zanak'Israely. Vato firy 12 dia tsy mitovana ny lazana hoe nisy firenena roa tsy nepita ny zanak'Israely ko manina moa zay raha tsy epita fa manina moa naverina amintsika daholo zany tantara izany ity ny andihan'ny 7 fara voakan'Andriamanitra hita amin'ny Jordanina tsy maintsy ny tantaraina daholo izy zao ny fandehan'ny tantara zay nisy hatramin'izay ary ny afatra farany izy nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa tafita ny Jordanina dia mbola averina amintsika rehetra koa izay nita ny Jordanina rehetrarehetra. Josoa toko 7.
zao toko fatelo amby roapolo ny andininy 1:20 hatramin'ny 3:20. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo. Fa raha mihemitra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary izy kosa ao aminareo, Jehovah tsara ireo firenena andrainareo mbola ten-dafin'ny Jordana zany dia hiverina amin'ireo zany. Dia ho fantarareo tokoa fa tsy handroky ireo firenenareo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitra reo, fa ho fandrika sototo aminareo ireo ary ho fanindronana mitezanareo sy ho tsiro masinareo mandra-pahalan'ny ritranareo tsy eo amin'ny tany soa nomeny Jehovah Andriamanitra reo anareo. Raha ny Jordana io azo ipitana foana io isan'andro isan'andro, azo iverenana foana io isan'andro isan'andro, fa ka spesiala ity rano epitana maina ny saraka ity. Raha mamaky ny tantara antsika dia mbola nivezivezy ny ady sy ny anina tao ny zanak'Israely, fa ny lalana tsy maintsy nandana niditra amin'ny tany Kanana dia tsy maintsy mipita tao. Raha mihemitra ianareo izy mihemitra ianareo dia ho fanolorana mitezanareo sy tsilo eo amin'ny masonareo mandra-pahalan'ny ritranareo tsy eo amin'ity tany soa izay nomeny Jehovah Andriamanitra anareo ity ianareo. Raha miverin-dalana dia naseho tamintsika daholo izay tantara rehetrarehetra izay, naseho daholo hoe izany ny lalana zanak'Israely ny monomonina ty sy ny monomonina ty. Fa inona moa ny antony amerenana izany tantarany zanak'Israely izany amintsika? Dia io ilay resahanao amin'ny Korintianina voalohany teo toko faharoa. Korintianina voalohany toko faharoa. Anefa milaza fahendrena, Korintianina voalohany toko faharoa manomboka ny dimy fahenina. Anefa milaza fahendrena amin'izay efa matanjaka izahay, fa tsy fahendrena izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka an'izao tontolo izao izay olona mialevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina. Dia fahendrena izay nafinina sady voatenin'Andriamanitra voninahitsika taloha nanaovana an'izao tontolo izao. Ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nalala izy tsy nomboany tamin'ny azo fijaliana ny tompo voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina nanitra tao ampon'ny olona ninninona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra. Eno tsara dia mifafito fa milaza ny fahendren'Andriamanitra ka maneho zava-miafina, fahendrena izay nafenina sady voatenin'Andriamanitra ho voninahitsika taloha nanaovana izao tontolo izao. Tsy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nalala izy tsy nombony tamin'ny azo fijaliana ny tompo voninahitra. Fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao ampon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ren'ny sofina. Tsy nalala zany ny mpanapaka an'izao tontolo izao, nafenina zany. Inona moa zany? Tsika nomena an'izany. Ambara tamintsika ranomasina mena batisany tandidony fitanan'ny tany maina tamin'ny ranomasina mena batisany tandidony zany. Nafenina zany, tsy nalala zany ny olona, fa io batisa io batisan'i Jesosy tamin'ny oron'ny Jordana izay nanaovan'ny Jona azy, io ranomasina mena io. Fa zanak'Israely koa tsy maintsy nita ny ranon'ny Jordana tamin'ny tany maina tahaka ny tamin'ny ranomasina mena, nita ny tany maina koa. Zanak'Israely aloha nidirany amin'ny tany Kanana. Jesosy Kristy koa tsy maintsy niditra ny batisa, novonoina dia nalevina dia nitsangana amin'ny maty araka ny soratra masina. Tsy maintsy maty Jesosy, fahendrenana fenina zany. Hoe nanina izy no natao batisany ranon'ny Jordana nefa nitika ny batisa hoe miara-maty aminy, miara-milevina aminy, miara-mitsangana aminy. Fa tsy maintsy nihita ny ranomasina mena aloha Jesosy. Io batisany nataon'ny Jona mpanao batisa azy io, sary ny fiampitana ny ranomasina mena. Namakivaky ny tany efitra. Tonga eo amin'ny oron'ny Jordana rehefa hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely nandeha tany maina. Dia tahaka izay koa
Jesosy takan'izy natao batisa tamin'ny Jaona koa ty izy novonoana tamin'ny hazo fijaliana ity. Fa hiditra any an-danitra izy ka nanany lanitra, hiditra any amin'ilay Jerosalema vaovao, hiditra any izy dia tsy maintsy nandalo teo amin'io hazo fijaliana io. Ka na dia niteny azy Jaona i Petera sy ny namany hoe sanatria aminao raha ho avy aminao zany namoaka sabatra napaka mpanompo misorona be niaro an' Jesosy, fa tsy anaiky an' Jesosy ny osamboronareo koa zay fa dia miady eto sika ampitiro ny sabatra amin'ny trano ny sabatra anao izy izy fa zanak'olona sy maintsy mandeha arak'izay nandehanana azy, fa tsy maintsy nandalo teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy fiditra any an-danitra. Zava-miafiny zany na feniny zany hoe nandindony batiza koa i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana io, na feniny zany. Tsy nalalana zany ny mpanapaka an'izao tontolo zao. Zavatra mbola tsy reny sofiny zany, zavatra mbola tsy hitany maso izany. Fa izany le lazaiko hoe tahaka n'ity sandroko ity ny zavatra nomen'Andriamanitra anahy. Fa ny loha-tanana nomena tany am-belohany fa efa ty amin'ny ato-tanana tsika zao. Fa na feniny zany ka tsy hitan'ny olona. Zay koa mitingana tsy maintsy andehanantsika, tsy maintsy nihita ny Jordana tsika, tsy maintsy mihita ny Jordana isika. Fa efa tafita ny ranomasina mena. Ka raha niresaka any amin'ny Gideona isika, 300 lany no ampiasaina tamin'izay, fa tsy ara-baky teny any Jehovah toromarika tamin'ny Gideona hoe itsokany Anjomary amaky ny siny nazona 300 lany tamin'izany. Ka nazona ny Anjomary mahery feo faneno dia ny radio sy ny tele eo am-pelantanantsika tonga hatrany ampitan-dranomasina amin'ny internet. Fa inona ny Gideona tondrantsika an'izany? Endrika hafa manehoan'Andriamanitra amin'izany, fa sary ny Gideona tamin'izany vanim-potoana izany. Tsy takizay koa ty fitanan'ny Jordana ty koa. Tsy araky ny filazana sasany hoe rebaptisation, tsy rebaptisation. Dikany rebaptisation diso ny batisa teo aloha. Fa lalana tsy maintsy nandana an' Jesosy ny batisa ny Jordana, ary tsy maintsy nandana ny batisa ny hazo fijaliana hafatesany. Ary dikany hoe batisa hiara-maty amin'ny Kristy, hiara-ilevina aminy, hiara-hitsangana aminy. Sarin'ireo ranomasina mena sy fitanan'ny Jordana. Zavatra nafeniny zany, tsy fantan'ny mpanapaka an'izao tontolo zao zany. Zavatra tsy reny sofina izany, zavatra tsy hitan'ny masonao zany. Fa tsy nampilazana zany hoe hitany ranomasina mena dikany batisa tany am-boalohany, ka tsy mety andeonao batisa. Tsy nampilazana zany tena hoe hitany Jordana indray tsika rehefa fa izy batisa indray ny sariny zany. Raha ny zany lazaina tany aloha efa be dia be ny tsita. Tsy aloha ihany zay tany Egypte misy tongolo tany misy hena, tany misy sakafo, aty tsisy ninona. Anafenina izany, nafenina izany, ka tsy nalalana zany ny mpanapaka izao tontolo zao. Zavatra tsy mbola reny sofina, zavatra tsy mbola hitany maso, nanidro atao amponin'ny olona. Zany no efa nambaran'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Iza nanaovana zany ny 10 isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Isika no nanaovana izany. Raha isanao anatin'izany ianao dia miteha famafy itsika no nanaovana. Halleluja! Dia avery koa tsy nomena ny firenena hafa zany. Zany afatra zany, tsy nomena ny hafa izany. Ka tsika aza gaga, aza kivy, aza ketraka no mahita ny olona zay mety aty amintsika ny basy, ny tafondro, ny vavan'ny olona rehetrarehetra, aza taitrany amin'izany. Ho an'ireo zay ringana teny an-dalana, ho an'ireo zay tsy tafita ny Jordana, fa izany ny tantaran'ny soratra masina, izany ny nandanany zanak'Israely. Ary ireo zanak'Israely ireo tsy niova tamin'ireo Andriamanitra, tsy nanova firenena hafa izy, na naditra ireo na ina dalàna nataon'ireo. Na ringany zay naditra, na ringany zay nanao adalàna, na ringany zay nanompo Andriamanitra hafa, fa izy tsy niova firenena hafa. Tsy niova dia ny Babiloniana indray no ataoko fireneko manomboka amin'izao fa dia leo an'ity zanak'Israely ity dia ny Filistina indray no fireneko fa dia tsisy tsony ianareo. Fa na dia tsy zanaky teny fikasana tsony ary ny zanak'Israely ara-nofo noho ny nanomboana an'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Dia
namorona Israely, mbola Israely vaovao ihany izy. Nizanizy atao batiso amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy, mitafy amin'ny Kristy, taranak'i Abrahama, mpandova araka ny teny fikasany, mbola Israely vaovao. Dia isika izany dia ny lalana andehanany zanak'Israely koa nampandehanany antsika, fa tsy nanova firenena hafa izy. Ary ohatsika nivavaka tamin'ny andro alahady dia firenena hafa ny tompontsika. Raha Jesosy maty tsy araka ny soratra masina, nilevina mitsangana tsy araka ny soratra masina ny tompontsika, firenena hafa tsika. Tsy niova raha ninana biby manoto tsika, efa firenena hafa tsika. Raha tsy nivavaka tamin'ny andro sabata tsika, firenena hafa tsika. Tsy niova zany Jehova hatramin'izao, ary mitondra ny vahoaka ny epitany rano Jordana. Raha nivaky teny tamin'ny Lioka dia hoe boka folo lahy na seho ampisorona, azo raisina hoe tsika io boka io. Fa firenitsika ary zay ho tafita amin'ny ranony Jordana no mba hiverina hisaotra. Firenitsika no mba hiverina hisaotra hoe tafita haka dia mba misaotra amin'Andriamanitra. Anao ka metraka mivoatoka amin'Andriamanitra mba hitondra fisaorana any amin'ny Jesosy a, satria tafita. Ny mpita farany eto vita amin'ny 700 sy 700. Tepitana fa fito farany. Mahereza ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny vahoaka tafita teto Antananarivo zany, régionaly Antananarivo, ny mety tompona andraikitra na eto Nisa, nanomboka tamin'ny 23 mai. Tamin'ny 23 mai zany, ray volana, mahery kely 10,634. Eva mitepolo sy eninjato sy ray alina. Taovy mafy no voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tsy mbola nisy zany eran'ny Madagasikara natao keto any ampitan-dranomasina hoe ray volana misy olona 10,000 no atao batisa. Tsy nisy zany fa itsika no naneho n'Andriamanitra zany, satria itsika no natokana omena izany. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Ireo vahoaka pita rehetrarehetra zany amin'ny sabata any Ambomarina daholo. Hiatrika ny Pasika, handray ny fanasan'ny tompontsika hifaly satria tafita ny Jordana. Tsanganatsika vahoaka hivavaka isaky an'Andriamanitra amin'izany afatra izany. Mahakahaka an'Andriamanitra, milaza zava-miafina tokoa izy fahendrena. Tsy nomena ny hafa izany, fa itsika nomena an'izany. Hivavaka isika ary hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra ray eo. Andriamanitra tsy miova tokoa ianao omaly sy anio sy mandrakizay. Ary hatramin'izao tompo dia mbola tsy niova firenena tokoa ianao. Ka raha ity vahoakanao ty Andriamanitra ray eo, namakivaky ny tany efitra rehefa tafita ny on'ny Jordana, ampatsahivinao ny adalana sy ny ditra ny zanak'Israely, mahavoaka mafiatoka azy. Ampatsahivinao anay izany, ary tahaka ny zavatra nisy tamin'izany no iainanay tokoa amin'izao fotoana izao. Porofo fa vahoaka an'Andriamanitra izao vahoaka izao. Ka zay ny monomonona rehetra teny an-dalana dia efa ringana avokoa tompo, ary dia tsisy tafita ny Jordana. Zay ny monomonona rehetra sy namotsy fotsiny ny anaranao. Eny aza fa na dia tamin'ny ora farany aza ny zanak'Israely dia mbola nisy 500 sy nipitarika azy izay tsy tafita ny Jordana zany, efa dia efa akaiky eo ny Jordana, fa ringana ka ny vava ny tany ny tela sy mianakavy rehetra. Izay kosa nefa Andriamanitra ray eo dia vahoaka nofidinao manokana. Ka na dia teo azy ny fisedrana, fitsapana mahamay, mandrivorivo ny rivotra mitsoka, dia mbola tafita nyity Jordana ty ihany izay fa tsy ringana teny an-dalana. Izay sy ny ankohonanay. Misaotra Andriamanitra ray eo fa milaza fahendrena sy zava-miafina tokoa ianao, dia fahendrena nafenina izay voatenin'Andriamanitra ho voninahitra hitaloana anaovana izao tontolo izao. Dia tsy nalala izany tokoa ny firenena hafa ny mpanapaka izao tontolo izao, dia tena nombo an'i Jesosy tamin'ny azy fijaliana tokoa izy ireo.
arak'izay voasoratra tokoa Jesosy fa zay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina nanitra tao-pon'ny olona ny mihinana no namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia izahay no nampafantarinao izany, nampahalalanao izany. Dia izahay no nanambaranao izany Andriamanitra fa ny fanahy tokoa mamatatra ny zavatra rehetra na dia n'izay lalàna an'Andriamanitra. Fa ny soratra masina Jehovah hoe fa isika tsy nandray ny fanahy n'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Ianao izany tsy amin'ny tena ampianarin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny tena ampianarin'ny fanahy. Fa raha milaza zava-panahy amin'izay olaraka ny fanahy izahay tompony menao izany. Misaotra Andriamanitra iray eo. Ifaly izay ravo satria tafita ny Jordana. Anao nitery sy nihaza ny voninahitra manaraka izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy maty milevona nitsangana nanorana izy hanaovana izany vavaka izany. Ho azy ilay niteraka hatramin'ny talohan-drindra voninahitra izay. Amen. Climb out of this boat onto the crashing waves, step out of my comfort zone to the realm of the unknown where Jesus is and he's holding out his hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The ways they keep on telling me. Ragazzi, infatti aspetti un gioco a dirino uno di anni ma arriva amle l'alla ma mai vanno never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe.
Tamin'ity unity farany amin'ny fivitanana jorodana aminao fahitanao ireo olona zay misy tamin'izay. Hita aloha nisy zany eo salasala dia tapakevitra izy androany ary manaraka izany nisy ireo dia tena hoe narosika sy narisika tsara tokoa izy dia izy hoe fifaliana sy tavita soamatsara ireo lazalaza tsy vita izao tavita indray ka dia sorana ny tompo. Inona zao mangatsika ihany ny rano tsy nampanina an'ilay olona. Izy aloha raha fieritreretana hoe mangatsika fa tahaka ny alo ohatra tsy mangatsika izy ohatra ny tena ao tsara hoe satria mandro any an-tanàna ihany izy fa dia mahereza daoly arengany mbo feno fanahy masina tsika rehetra. Vita ny Antananarivo tivezaka io ny Madagasikara. Raha marina aloha tokony vita daoly nefa moa misy sasany ilay hoe mbola niakatra Antananarivo ny pasteurny dia misy janaka ilay arvety dia toa izy amin'ny herin'ny androany zany tafabolana izy. Apa mira-mira tentang yang menolak Jehovah. Dan memang siapa